raharam-pirenena inona no mba zava-bitan'izao fitondrana izao hoy Paul Rabary. Aforongatry ny sehatra tsy manara-drafitra ny fitakiana vola be loatra ataon'ny fanjakana no tena antony. Teny mita nataon'ireo masoivo vahiny eto Madagasikara fa fahambaraka ho an'ny vahoaka malagasy. Alarobia fadimy volana aprily taona 2024 aterina indray ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalama vao manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Manamafy ny tokony hanomezana lanja ny fanehoan-kevitra amin'ny fomba ahoana na endriny tahaka n'inona amin'izao akatoky ny fifidianana izao ny vondrana iraisam-pirenena sy ireo masoivo maro eto Madagasikara antoky ny isian'ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekendrehetra ny fahalalana maneho hevitra eto amin'ny tany sy ny firenena ho hatrany ity fanambarana ity avitra solona be Andry Rakotomala. Namoaka fanambarana iraisana ny vondrona iraisam-pirenena sy ireo masoivo vahiny eto Madagasikara manoloana ny fanapakevitra ny governemanta izay mandrara ny famorim-bahoaka Kalamanjana araka ny tondran'ny ministry ny atitany Tokely Justin azy ny zoma 2 Martsa lasa teo. Naneho ny aiai ireo masoivo vahiny avy amin'ny firenena maro izay nanosony ity taratasy ity so hitarika korotana eto Madagasikara akatoko ny fanomana ny fifidianana ho avy ity fanapakevitra noraisin'ny governemanta tamin'ny alalan'ny ministerany atitany ity. Nolazain'izy ireo fa mandalo kiondalana tsy azo ivalozana ny firenena malagasy ankehitriny indrindra amin'izao akatoko ny fifidianana izao ka rariny sy intsiny raha omena lanja ny fanehoan-kevitra na amin'ny fomba ahoana na endriny tahaka n'inona. Tokony alalaka amin'ny fanehoana hevitra ny rehetra hoy ny fanambarana satria tany demokratika i Madagasikara. Anisan'ireo nanisy ny soniny delegasion'ny vondrana Europeana ho an'i Madagasikara sy ny Union of Comores, ny masoivoan'ny Allemagne Antananarivo, ny masoivo Frantsay eto Madagasikara, ny masoivoan'ny Japon Madagasikara, ny masoivo Britannique, ny masoivoan'ny Suisse eto Madagasikara, ny Brown masoivon'ny Royal Norvège eto Madagasikara ary ny masoivon'ny États-Unis. Manantena sy miandrandra ny fifidianana madio mangarahara marina ekeny rehetra ao anatin'ny fitoniana ny vondrona iraisam-pirenena. Ankilany namoaka taratasy nanamafy famerana ny famorim-bahoaka io ihany koa ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Tokely Justin nitondra ny fanazavana bebe kokoa mikasika ny nandraisan'ny governemanta malagasy io fanapakevitra io. Teboka lehibe nisongadina anatin'izany ny fitandrona ny filaminana amin'ny famorim-bahoaka sy ny fihetsiketsehana eny an-dalambe. Voalaza anatin'ity taratasy ny voaka omaly arivity ihany koa ny fitazoman'ny Madagasikara ny lanjan'ny fahalalana maneho hevitra izay takin'ny mpitondra ihany koa ny tokony anajan'izany. Antananarivo 4 aprily taona 2024 so niavin'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Tokely Justin. Fa tsy afa-baraka toy izao i Madagasikara sy ny malagasy raha nanaja ny lalàna izay nekeny sy nosoniavan'ny governemanta sy ny ministry ny atitany ho ny mpahay lalàna Eloara Tefy Mahefamijoro raha naneho ny heviny manoloana iny fanambarana ny ombonan'ireo masoivo vahiny amonina sy miasa eto amintsika iny azero mainomenjanahary Andry Rakotomalala. Tsy tonga ho azy ny famohan'ireo masoivo vahiny monina sy miasa eto amintsika iny teny mita omaliny ho ny mpahay lalàna Eloara Tefy Mahefamijoro. Ny mikipo manoloana ny lalàna ny mpitondra eto amintsika amin'izao fotoana no ny fitiavam-pahefana diso tafahoatra. Ny lalam-pandrenana no lalàna faratampony eto amin'ny firenena ary misy antanatohatra ny lalàna kanefa sain'izy ireo no dikaina. Voalohany dia tsy mainty hita zany ary voaporofo fa misy ny toe-javatra mampiotakotaka na manakorontana an'ilay filaminam-bahoaka eto amin'ny tany sy firenena na amin'ny faritra sasasasany eto Madagasikara ka manohitohina an'ilay filaminam-bahoaka amin'izay fotoana izay. Zay voalohany. Faharoa, tsy misy safidy intsony ny tompona andraikitra na ny fanjakana, zany hoe tsisy soa zany ka tsy maintsy hirosoana ilay famerana ireo fahafahana sy zo ara-politika voalaza sy ny tany-tsaina ao anatin'ny 110 ny lalam-pandrenana. Fahatelo dia tranga vao misy efa misy na hoe mbola tsy misy fa feno ny fepetra ilazana fa tsy maintsy izy noho ny fitrangan-javatra maromaro ka mahatonga ny fanjakana tsy maintsy mandray andraikitra mba hahafahana miaro sy mitandro an'izay filaminam-bahoaka izay.
ireo fanazavana anankitelo raha eo antonatony-javatra anankitelo lazaiko ireo zany no tokony ifaharana raha tsy maintsy andray fanapahan-kevitra manohitohina an'izay zo fototra voalaza ao anatin'ny lalam-panorena izay dia vakio ary ilay décision an'ilay gouvernemanta misy ve ireo trangan-javatra anankitelo inon'olo tany saiko ireo ka ahafahantsika milaza fa feno ny fepetra ilazana fa voatohitohina ny filaminam-bahoaka amin'ny trangan-javatra misy ankehitriny dia anjarantsika rehetra mamaly an'izany izay no ilazako hoe nifototra tamin'inona zany trangan-javatra inona ilay gouvernemanta na ahafahany laza fa misy mifanohitohinana n'ilay filaminam-bahoaka nefa izay no lazay ny lalam-panorena dia mifanaraka ve zany sa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorena zavatra mazava tsara raha tsotra dia tsotra ohatr'izay ny andikanan'ilay izy fa ny fandraisanao ordonnance zao tamin'izao datsika ireo lalàna ny tenenina ao anatin'io zavatra io tsotra ihany ny anay tsy misy ambony ny lalam-panorena tsy misy ambony ny fifanarahana iraisam-pirenena zay nyratifian'ny Madagasikara dia ajao zay lalàna rehetra voalaza zay misy atanatohatra ny lalàna enatra ho an'ny Madagasikara izao zava-misy izao ho hiatrany ity pahay lalàna ity ny mpitondra tokony ho fitaratra amin'ny fanarahan-dalana indray zao no aboridan'ireo maso ivo solotenan'ireo firenena mpiara-miombonatoka amin'ny Madagasikara noho ny tsy fanajana lalàna faratampony eto amin'ny firenena. Mampiseho fa fitondrana jadona no misy eto Madagasikara ho ny administrateur civil de classe exceptionnelle Julien Ndrimorasat tandroany manoloana ny nota navoaka ny ministre ny atitany milaza fa tsy azo atao ankalamanjana ny famorina olona tsy misy lalàna ambony lalam-panorenana eto Madagasikara ka tokony anjaina izany ho ny fanazavana Zermaine Minjanahary Mathieu Prince Atrany tsy naharitra fa namalibotana ny teny mitana nataon'ireo maso ivo miasa eto Madagasikara ny ministry atitany manoloana ilay didy famerana ny famorim-bahoaka eto amin'ny tany republikan'ny Madagasikara nambarana Andriamatoa Julien Ndrimorasat fa mipanipaka amin'ny lalàna ny fanapahan-kevitra ny raisy ny ministry ny atitany io ahoana mbola sahinao ihany ilazana miaro tena indray fa misy ordonnance zay matsy nilazaina zay fanazavana nataony misy an'le ordonnance matsy 60/080 tamin'ny 13 août 1960 si zay novanina na sy mpanovana tamin'le ordonnance 60/017 tamin'ny 14 août 1960 io zany 62 anankiray io zavatra io dia milaza fa hoe tsy azo atao tokolo manao fihetsika en voie publique andresako eto dia ino no entina nazavana fa hoe sakana rehefa ohatra ka miteraka trouble amina ordre public zavy mahita ianao ve mahita fa zany ancien chef d'état zany raha mandeha amin'ny arabe dia micrée trouble public nandeha tomobile ngizy dia sakananao dia nandeha tongotra izy dia zany ve aminao dia manomboka inao hoe mety micrée trouble public zany dia anitsakitsahanao an'le lalàna voalaza be dehibe teo zay ny anano mahatonga amin'ny teny hoe atao ny lalàna il faut strictement se conformer amina disposition légale na internationale io na nationale na constitution amilazana zany zay ordonnance zay zany repérany amin'izao fotoan'izao manazava izy hoe zao no tokony natao tamin'iny apetrako re mandeha le définition samy manany azy ny azy zany dia fa rehefa tsy local dia voie publique diso tsy marana zany miokena ny définition zao voie publique zany fa ny amiko zany tokony ho izy dia zao ekena fahalalahana manao hevitra anatina toerana enceinte clos sécurisé fa tsy voatery terenao anaty trano ny olona aloha fihetsiketsehana raha tena mafeny asa ny mpikambany gouvernemanta sy ny ministry ny atitany tsy andray io fanapahan-kevitra io mihitsy ho hiatrany ny fanazavany laza aminao zao fa le loi amika 2011 ege tiré 012 iny iny ege dia milaza mihitsy am'le parti politique fa tsy maintsy manao congrès national la retoko politique tsy maintsy manao assemblée générale politique dia te forcenao anaty trano fotsiny izy zany congrès national zany nge raha parti politique anankiray matanjaka amanarivo maro zany meo ary toerana anankiray mazaka an'izany ka anaty salina tanao fa zay le entrave zay le sakan'izay amin'ny fahalalahana manao hevitra zay tokony dinina tsara zavatra tokony atao zany eto amintsika eto fa era-tany firenena moderne zany raha tsy zany dia firenena jadona zany dictateur nanamafy ity administrateur civil de classe exceptionnelle ity fa raha tia ny mpitondra ankehitriny ny ahatandalàna any Madagasikara dia tsy misy afa-tsy ny fanajana ireo lalàna efa nanaovana sonihy sy efa misy ary tokony ho ampiarina eto amin'ny firenena io ihany jadona ny ankoatra izay ho hiatrany ny fanazavana
Ny mpanabetsaka tamin'ny fanambarana nataon'ny vondrona iraisam pirenena momba ny fanapa-kevitra noraisiny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana iny moa ny resaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androan'ity asasy ny ratsariny Andry Rakotomalala. Tokony ametra-pialana tsy ho ministra intsony ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana ho ny miara-manonja. Sady tsy mafia ny asa no miteniteny foana ka mandray fanapa-kevitra tsy ampiverana ary manitsaka ny lalàna iraisam pirenena. Efa fambara goavana ary tokony atonga saina ny mpitondra ireny afatra sy fampatsiahivana nataon'ny iraisam pirenena ireny ho ny fanazavana. Nanao tsy omby aloha ny olona fa tsy hoe nanao taratasy moramora nakany amin'ny ministre ny affaires étrangères na ohatrohatro zany fa tonga de nanao fanambarana pabe maso daholo goavana be zay ary zay no anaovako hoe tokony ametra-pialana le ministre ny intérieur fa ny vahoaka malagasy ange tsy mifidy olona tsy mahavoa ho eo amin'ny toeran'io hoe na ny président ny hevitra hoe mba mahavoa ianao sy ny premier ministre zao ny zavatra mitranga manala baraka an'le firenena ny ministre ny aty tany. Manao ny fomba rehetra itazoman'ny sezan'ny mpitondra ankehitriny mbola mitady ambotry ny firenena sy ny vahoaka malagasy izay efa latsaka anaty aizana. Tsy misy afa-tsy ny tahotra zay anankiray ny akanosana raha efa kely ny fotoana eo amin'ny fitondrana sy janonana eo fa ny tena antony anankiray ary tsy azo ny laviny zany ny ninona olazainy de ny hoe ny mbola isitrahana ny tombontsoa manodidina an'izay toerana tazomina izay izy mianakavy ao anatin'ny fanodikodinana ny repirenena fanaovana tantela fa drakotra an'izany te mbola anoy izay le hoe fanondranana atsokosoko fanaovana mpimamba ny arepirenena ny fananana iombonana zay no ataon'ireo mpitondry ireo de nanaratsiny amin'ny président Ravalomanana ny amin'ny hoe ny tikony ny orinasany zay fotsiny na nandritry ny fotoana nitondrany no napiroboroboany zafady mba jereo le tantara mba mamaky boky mba jereo avy any amin'ny Facebook any jereo ny tantara ny filora Valomanana mianakavy fa tsisy mariny zany voalazanareo zany na kely varavety aza. Miantso ny olo-pirenena rehetra tsy ankanavaka ho mailo anaramaso ary indrindra isoratra narana ao anatin'ny lisy-pifidianana trano moa ny miara-manonja. Milaza oleo politika ny sasany amintsika olo-pirenena noho ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Samy mahatsapa ny fisika fa ny politika no mahatsara na maharatsy ny fiainantsika amin'ny ankapobeny satria izao zava-misy izao dia vokatry ny safidin'ny maro anisa tamin'ny fifidianana 2024. Iverina amin'ny vahoaka ny fahefana afaka volana vitsy akanjara ny vahoaka ny mametraka ny fanaovana tiny amin'ny alalan'ny fanefan'ny adidiny manomboka amin'ny fisoratana anarana amin'ny lisy-pifidianana ny fandehanana mifidy ary ny fiarovana ny safidy ho an'ny antokotiko Madagasikara boriboritany faharoa dia mitoy ny fanentanana ny olo-pirenena zero maniminjanary sy Mateo Prince. Afaka volana vitsivitsy dia iverina amin'ny vahoaka ny safidy hiatrika fifidianana ny malagasy petsaka ireo velotaraina fa mafy ary tsy mbola niaina fasahirana natoy izao tsy afaka hitondra fanatsarana nefa raha tsy ny olo-pirenena tsirairay no mandray andraikitra dia ny fanehoana ny safidy tsy afaka aneo safidy ihany koa anefa raha tsy voasoratra anaty lisy-pifidianana izany indrindra no mahatonga ireo mpikatrokatoky Madagasikara anentana ny olo-pirenena atraty elakelan-trano sy ny isam-baravarana isoratra anarana mba tsy ho lasa nenina aorina ary ho tombotsoa ny tandrazana iombonana. Isan'ny mahakevy ny olo-pirenena ny fiakarany vidim-piainana amin'izao fotoana betsaka no milaza fa tsy ampiova fiainana izany ny fifidianana izay iseho eo. Dia saika an-tany ianareo nefa ao anaty lisy-pifidianana? Mbola tsy fa za tsy fifidy. Ianao ny antony tsy fifidiananao? Tsisy mijery. Hitanao amin'ny alalan'ny fifidianana ihany dia izay safidinao ny ahafahanao manova fiainanao. Tsy mitonda mihitsy ny atiditra varaika tokany aminao fa amin'ny alalan'ilay safidinao ny anovaina tantaran'ny firenena ity. Sadidiny mifidy tsika tanora zao indrindra. Mananjo mifidy tsika rehetra. No avy talàna ka no eritreretina aloha. Zay. Tafiditra ao anatin'ny paikadin'ireo mpifikitra amin'ny fahefana nefa izao mampandoalaka ny malagasy izao tsy afandrehetra mijery lavitra satria ny sakafo androany tadiavina rahampitso. Mbola atao hoe marefo ary vitsy ny tafiditra ao anatin'ny lisy-pifidianana raha ny valim-panontaniana omendry olona izay niatrika anay ary izay no anamafisanay hatrany hoe mavitria ray olona tsy hitaomina ianao fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe ianao olo-pirenena ianao no tompon'ity tandrazana iarahantsika manana ity dia adidinao sy fitiavanao ny firenena zany hoe fahasahinao irotsaka ao anatin'ny lisy-pifidianana izay dia aneo ny safidinao. Andraikitra feno omeny lalàna ho an'ny fitsipika anatiny ny feny antoko politika ny fanabeazana ny olo-pirenena
adidiny olo-pirenena tanteraka koa ny mametraka izay everiny fampitondra mendrika azy sy miaro izay safidiny izay. Manodidina izay vaovao ny fifidianana izay hatrany efa vitany tanora timma eto amin'ny faritra Analamanga avokoa ny fitetezana ny ankamaroan'ny distrika amin'ny fanentanana ny olo-pirenena hiditra anaty lisam-pifidianana. Anisan'ny distrika navitrika ny tao Manjakandriana tafiakatra 370 anitany olona efa nisoratra anarana hatramin'ny androany. Jessica Miray Tahirinena. Anisan'ny distrika mandrafitra ny faritra Analamanga Manjakandriana. Distrika izay nanaova ny tanora timma Analamanga fanentanana ihany koa. Toy ny tao Ambohidratrimo, Atsimon-drano, Avaradrano ary Antananarivo renivohitra. Niavaka ny tao Manjakandriana, nazoto tamin'ny fisoratana anarana indrindra ny tanora. Hatreto aloha zany Manjakandriana dia anisan'ny manana pahavononana betsaka kokoa satria mahatratra eo amin'ny 370 eo ny tafiditra ao anaty lisam-pifidianana. Na izany na tsy zany ary nefa ny izahay jeune team dia tsy mitsahatra ny manentana trano ny olona hiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana satria zava-dehibe ho antsika ity fifidianana ity mba ahafahantsika maneho ny hevitritsika, mba ahafahantsika manala atsika ao anatin'izao fahoriana mianjady amin'ny vahoaka zao. Mbola mitoetra ny fanentanana nataon'ny tanora team iverenana mafisiny iray ny eto Antananarivo renivohitra fa indrindra ny any ambanivohitra izay mbola betsaka ny tsy mahafantatra akory ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana. Eo amin'izay lafim-baovao ny politika izay hatrany tokony handroso i Madagasikara saingy tsy hainy ny mpitondra ny mitantana ny harem-pirenena, tsy hainy ny mpitondra ny mitrandraka ny tanora ary tsy hainy ny mpitondra ny manavotra ireo sehatra tokony hitondra fampandrosoana. Hoy Paul Rabary androany misalovana andraikitra maro eto amin'ny firenena ny fanjakana ka mahatonga ny fitotongana ny fiainan'ny malagasy. Ravora Zafimainina sy Tahiriny aina. Atsinaomby ny sehatry ny lavanila raha notsabahany mpitondra. Mitotongana ny vidin'entana raha notereny fanjakana noferana ny vidina izay tsy nisy akory. Potika ny toe-karem-pirenena vokatry ny tsy fahaiza mitantana nandritra ny fihibohana tamin'ny Covid-19. Zara mifaninana ampandrarano fanjakana ary mandray fanapahan-kevitra tsy ampiheverana ka vao maika mamotika ny fiarakarena eto Madagasikara. Fanjakana tokony hanosika ny olona vary, tokony hanosika ny olona anokatra, anangaronasa fa tsy anjara fanjakana no lasa misotoerana mpandrarana fanambiana fahasalamana fanjokarena rehefa tsy hita ny fanjakana ireo tsy hita ny firenena dina fanjakana miresaka fiarina mianso ny mpanamboly mametraka rafitra rehetra ifampitokisana amresaka sécurité ary investissement. Fampidirana vola vahiny no tokony hisy eto fa tsy famoahana vola vahiny. Amtombona anisan'ny mpizahatany ary omena fiofanana sahazazy ny tanora atsaraina ny tontolon'ny fanabeazana mba hisiany asa maharitra. Indrindra tokony apetraka ihany koa amin'ny fomba rehetra ny fandripahalemana tsy misy tanteraka nefa ireo. Isika samysika mifampiodikodina eo. Tsy misy atao hoe création de valeur, création de richesse. Ary efa tsy misy izay dia hita taratra ampahany fiakaram-piankarena fanafafariana ambany dia ambany ary nataratra amin'ny fitsitongana ny vola malagasy. Efa resaka vidim-piainana ny olona anakiroa ny antony. Na voalohany melafo entana, na faharoa miaina lanjam-bola ny vola malagasy. Tsy misy olona azo alain-tahaka eto amin'ny firenena raha ny fanazavana. Kolikoly sy fibodona fananan'olona no tena malaza ataon'ny olom-panjakana maro. Universitaire baka tampanjakana milekato tokony mandraiky sambony amin'ny ministère angely baka tampanjakana amin'ny ministère fampianarana ancien chef fiscaux, ancien proviseur olobodotany CEGCPC izany tahaka amin'izany fotoana izao ifampiresana vahoaka ifampiresantsika samitsika fa tsy afaka mandroso amin'ny fomba fanao nandritra fotoana maro isika fa mifamitaka sy mifandanja fotsiny isika tsy mieritreritra. Novoboasan'ny Paul Rabary nandritra ny fandraisam-pitenena ny teny Antaninarenina ny politika maloto misy eto amin'ny firenena. Eo ny tsy fisian'ny demokrasia izay fototra voalohany mahatonga korontana.
ny fitsaboan'ny fanjakana misehatra rehetra ary indrindra ny fanaovana politika natao hitadiavana seza sy tombotsoan'olobetsy. Tsy mbola nanambara kosa ity lehibenay tokony fireneko ity na irotsaka ho kandida filohan'ny pirenena na tsy. Fanamoan'ny Biancona ny Bromalio tena miady amin'ny kolikoly filazana fikarohana na video recherche ny ministry ny angovo teo aloha Andriamanga Vontseta sy ny Atali General Pisortoerana teo anivon'ny orinasa Jirama Andriamatoa Rivora Daniel tompona andraikitra ambony iray teo anivon'ny orinasa Jirama ihany koa nokarohana ankoatra azy ireo miantso fiarah-miasa amin'ny mpitandro filaminana sy ny tompona andraikitra Isatsokajy ny Bianco amin'ny fitadiavana sy ny fisamborana ireo voatonona atetsy ambony ireo tsy tena nilaza mazava ny tena antony moa ny Bianco hatreto fahaina ho fanototonam-bola sy fanaovana kolikoly teo anivon'ny orinasa Jirama no heverina ho antony izany andrasana moa ny tony vavao. Fa tsy mbola niravona ny olona ny mpiasa ny komina ao Ambalavao afaritra Matsiatra Ambony karama 3 volana no tsy voaloha niroso tamin'ny fanakatonana ny barao ny komina ny mpiasa manoloana izany Jessica Miray tahirineny. Tsy miasa ny mpiasa mandritra ny fotoana tsy voafetra izany sora-baventy nolanjain'ny mpiasa ny komina Ambalavao Tiany Paris Omaly. Efa ny volana Desambra izy ireo no nandray karama farany. Olana teo amin'ny rindram-baiko no voalaza fa tsy nahavoalony karama rapitaony. Saingy amin'izao efa niverina tamin'ilay rindram-baiko teo aloha saingy tsy mivoaka ihany ny vola. Ao amin'ny trésor fianaran-tsoa no voalaza fa mikatso ny vola. Efa nisy ny fifampirahana teo amin'ny mpiasa sy ny tao amin'ny trésor saingy milaza ao misy olana kely hatrany ireto farany. Ny roso tamin'ny fanakatonana ny Brown Commune araka izany ny mpiasa Omaly. Zay mpiasan'ny komina urbaine moa zany dia zay rahana mahita fa verina fandroany mitranga televizion mass media zao noho ny tsy fisian'ny olona mihaino anay amin'ny tompony andraiky mpanjakana ny ambony rehetrarehetra tsy fantatra hoe mba misy maheno anay ve niany mampitaraina anay dia efa naverina teto tamin'ny fotoan'andro fa tsy fandraisanay karama apetraka etona tompo nareo fanjakana fa ianareo dia nanome lalana ny komina kitovola ary natafiditra ny vola arak'izay azonay atao zahay andovana ny karamanay zay tompo sanatry ny vavara dingrena hoe mangataka subvention tsy any mihitsy fa ny karama zay itsembohan'ny tavanay sasaranay no takinay gaga izay fa rehefa tamin'ny maraina ny antsony ao amin'ny trésorerie général tamin'ny maraina ny eny amin'ny district dia lazaina fa tsy voavany zareo fianaran-tsoa ny olana mahakasika zao logiciel zao fa ny Antananarivo ko etona zay dia miantso anao Andriamatoa ministra tompony andraikitry ny finance indrindrindrindra Andriamatoa filoham-pirenena zao mpiasa zao Andriamatoa filoham-pirenena miangavy anao zahay zao mpiasa zao tompo dia nono vezivezy ny sainay ary mahatonga anay mivorovoro eto ka etona dia milaza mialoha zahay fa tsy afaka ny janona intsony hipetrapotsiny angamba zao mpiasa zao. Mitarana ihany koa araka izany sy ny olana manana antondra eto amin'ny komina noho ny fitokonany mpiasa. Izahay hoy izy ireo no voasazy miaraka amin'ny mpiasa. Misy fiantraikana be daholo mihitsy ato amin'ny komina satria ato voalohany toerany fivezivezeny fanaovany kopia certificat de vie zao rehetra rehetra tena misy fiantraikana be daholo mihitsy. Miaraka vao mireto mpiasan'ny komina rehetra anao amin'izao toe-batana izao zao faharahana izao efa manakaiky ny 20 taona nefa dia tsy azona ohatra amin'izao mba miangavy nefa tokony vany fitondram-panjakana zao olana mahakasiky ny karama zao fa ny vola moa fozaky ny fiainana. Tsy voafetra araka izany ny fitokonany ireto mpiasa ireto raha ny fitarainan'izy ireo dia efa nivoaka avokoa ny volan'ny mpiasam-panjakana sy ny mpiasan'ny komina ao Fianaratsoa saingy ny karaman'izy ireo ihany no mbola tsy nivoaka. Ny 20% ny vola miditra amina komina dia karaman'ireo mpiasa avokoa tato anatin'ny volana maromaro dia velotaraina ireo komina maro fa tsy mirotsaka amin'izy ireo intsony ny hetra antsona hoe impôt synthétique volan'izy ireo madiodio tokony avery ny fanjakana voatery mikajikajy fidiram-bola hafa noho izany ny komina andoavana ny karaman'ny mpiasa raha vorazafy mahina sy tahiriny. Tsy afaka mizaka tena ny komina fa lasa miankina betsaka amin'izay fanampiana omen'ny fanjakana. Vola madiodio ny komina ny hetra isan-karazany miditra aminy ao anatin'izany ilay antsoina hoe impôt synthétique izay ampifila filainy tahirim-bola mpanjakana no mamerina izany. Io bolongam-bola io anefa no miantoka ny fananganana fototra-avitrasa eny anivon'ny komina. Versé en banque moa tsy izy dia manontany eny amin'ny banque dia ity impôt synthétique atoko atao amin'ny banque tsy afaka manontany zay hoe maninona ny ty fotsiny nefa ity ny nampidirina tany
satria tonga dia mamaly centre fiscal hoe any amin'ny trésor mivola dia anjaran'ny trésor mamerina ty amin'ny commune. Tokony hirotsaka isam-bolana ao anatin'ny kitapom-bolan'ny commune ny impôt synthétique no tsy fisiany izany anefa dia lasa miandroko ny tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka. Tady amin'ny volana sy vono taona lasa izany hoe nanomboka teo makaty zany zay a raha vo tsy milotraka mihitsy dia tsy afaka manao investissement zany hoe tsy afaka manao ny lalana tsy afaka manamboatra sekoly zay fa dia mampiodina ny fiainana andavanandro commune fotsiny. Ho an'ny commune Pitatafika sy Ambotrimanjaka voatery nanao kajikajy ny filakevim-pitantanana ampitomboana ny vola miditra ahafahana mandony kara-mampiasa amin'ny ankapobeny ny 50,000 mahery ny vola miditra no atokana hanefana ny karama mandina 530 tapitrisa ariary isam-bolana izany ohatra ho an'ny commune Pitatafika. Vola azo amin'ny reo haba tsena indrindra ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana épicerie misy ihany koa ny antsoina hoe haba alaina amin'ny fanokafana tsena na antsoina anaty finosateny hoe droit d'ouverture dia misy ny ara-dalàna indray 500 dia amin'ireo 500 ireo nefa 230 sy 200 ihany ny tena mandoa ny haba tokony alohany aty amin'ny commune. Ny fanaovana taratasy mpanjakana na ny acte administratif toy ny certification légalisation ny acte de vente na tômobile, acte de vente na moto, acte de vente na tany, ny copie zay zany ny fanampy ny fampidiram-bola. Matetika no tara ny fandrotsahan'ny fanjakana ny volana impôt synthétique ho an'ny commune ny enatrany anefa izany isan-taona raha manodininy ansivy amin'ny 30 tapitrisa ariary izao ny telo volana voalohany ny taona 2024 ho an'ny commune Pitatafika ny ena 530 tapitrisa ariary izany tamin'ny taondasa ary 7 tapitrisa ariary sisa ny telo volana voalohany ity taona ity. Hatreto tsy mbola nazy filazana na fanazavana fomba ofisialy mahakasika ny antony nanakatsahana ny volana ireo commune afa dia miezaka mampandendra raha ankapobeny. Fa ny 70% amin'ny sehatra eto Madagasikara no tsy manara-dalàna na tsy manara-drafitra. Antony mabetsaka ity sehatra ity ny fahasarotan'ny fidirana ao anatin'ny ara-dalàna habetsaka loatra ny etra taky ny fanjakana. Jessica Miray tahirinena. Misy karazany roa ny atao hoe sehatra tsy manara-dalàna na ny sehatra tsy manara-drafitra. Ny voalohany, orinasa tsy manambara ofisialy ny fijoroany, izany hoe tsy mandoa patanty sy tsy mandoa sara-pisokafana. Ny faharoa, varotra mandinika sy ny asa antselika. Ny 70% amin'ny sehatra eto amintsika dia tafiditra ao anatin'ny sehatra tsy manara-drafitra io avokoa. Antony voalohany noho ny fahantrana, fa eo ihany koa ny fahasarotan'ny fidirana ao anatin'ny ara-dalàna. Be loatra ny vola takian'ny fanjakana amin'ny orinasa kely eto Madagasikara. Be loatra ilay vola takian'ny fanjakana amin'ilay orinasa kely. Izay zavatra tsara fantatsika zay dia lasa miafina any izy. Dia zay mahatonga hoe tsy manara-drafitra zany izy a. Dia zay le hoe informel. Fa misy ndray zany a le mpiasa mihitsy tsy hoe mamoronasa izy fa izy mihitsy zany lasa manao kivaribatra, manao asa tselitselitra kely eraka rehetrarehetra any ahafahana mba mamely tena. Zay zany le olana eto Madagasikara. Vahaolana voalohany araka izany dia ny fanohana ny fanjakana izay tsy misy mihitsy amin'izao. Dia ohatr'izay konko zany hoe ahoana fanohanana ny amin'ny sehatra tsy miakina. Tokony tohanana zany sehatra tsy miakina mba ho amin'izay le hoe anao hita amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Reo le hoe misy ny be da be mamoronasa majinika ery orinasa izy. Fa zay lefa nambaraka zay be loatra le fita le taratasy le vola alaina amin'le orinasa dia normal izy hoe manao an'izay. Dia zay zany isy anjaran'ny fanjakana mijery ahoana ny anosehana azy mba ahafahany zareo miditra ao anatin'ny sehatra manara-drafitra. Mampidibola kokoa ny commune nefa ny sehatra tsy manara-dalàna toy ny varotra mandinika. Miditra avy hatrany anaty kitapom-bolan'ny commune ny vola alaina isan'andro izay manodidina ny 200 hatramin'ny 500 ariary. Izany hoe tsy mandalo eny anivon'ny ivon-toerana raketra sy ny tahirim-bola mpanjakana. Ny varotra informel na tsara-dalàna aloha dia maro era Madagasikara satria lasa mpivarotra daholo ny olona noho le fahasahiranana. Dia azo lazaina hoe mampidibola ihany ho an'ny commune. Raha ny commune Pitatafika no resahana dia mampiditra eo amin'ny 5,040,000 ariary isam-bolana ny informel, vola ampidirana informel amin'ny alalan'ireo percepteur enina ananan'ny commune. Olana goavana amin'ny sehatra tsy manara-drafitra nefa ny tsy fanajana ny zon'nym-piasa sy ny zon'olombelona. Tsy manana fifanarahana araka samazava ny mpiasa
no tsy misitraka fisotrondro noho ny ihany koa. Eo amin'izay lafomba vaovao ny sosialy izay hatrany valala voatango tanteraka ny vahoaka malagasy ankehitriny manoloana ny fahasairanana mitranga eto amin'ny firenena. Tsy ny mpividy ihany no sairana amin'ny fiakarany vidin'entana eny an-tsena fa sairana hatramin'ny mpivarotra ihany koa noho ny tsy fisian'ny mpividy. Toy izao ny fanadihadiana nataon'i Germain Menjanahary sy Mathieu Prince makasika izay. Tsy vita ny vidim-bary miakatra fa hatramin'ny vidin'ny legioma ihany koa no miakatra eto amintsika ankehitriny. Na miakatra aza ny vidin'ny zavatra, mbola zara raha misakafo ny akamaroan'ireo mpivarotra noho ny tsy fisian'ny mpividy. Miantra manaina ny fahasahiranana amin'izao fotoana koa ireo renim-pianakaviana sendranay androany. Nisy mihitsy aza ireo milaza fa tena ihinana tsy fihinana ny malagasy atsoatsy raha izao no mitoy. Zao ny kalao tongolo fiasa 7,000 kapoka vary 6,000. Zay zao dia tena tsy mihinan-kanina ny andro-tokom-piainana indraindray vary 3 kapoka zandroany rapitso. Tonga anay ny rapitso tsy mahita vola io zao 5,000 io vola karaha mahita anay dia zay. Tena hoe fampidediavana, tena hoe zara fa mihinana fotsiny sisa. Efatra mianaka zao zay. Tsisy mianatra ny zanako satria tsy arako ilay izy. Tena tsy dia mandeha nefa vidin'entana lafo be io zao efa 100 ny kilao. Tena sahirana mihitsy. Le vidim-bary miakatra, ny tsena tsy dia mandeha, ny vidin'entana amidinao nefa lafo. Ento. Atao izay mamety anazy eo e. Miaina amin'ny zava-misy. Karakaraky ny eto am-pelantanana ihany ny anaovana azy. Ny arotsaka moa efa iny arotsaka foanako. Satria ianao tsy maintsy mihinana dia izay ny tadiavana isan'andro. Dia tsy maintsy midina kely ny arotsaka. Nefa konko tsy afaka ny ampidinina be satria ny ankizy efa zatra ilay mihinam-bary foana. Fa eo fotsiny ianao izany hoe manao haninkotrana ho andro zareo. Tsisy! Zao miaka ohatry ny omby miaka zao. Taloha nandeha kosa taloha e. Zao ny tena tsisy tsena antany daholo mpivarotra ireo. Tsy zarery fa ny mpivarotra rehetrarehetra mihitsy amin'ny tany io. Tena mijaly mihitsy ny vahoaka fa raha zao mitomina. Anjara andraikitry ny mpitondra fanjakana no manatsara ny fiainam-bahoaka amin'ny alalan'ny politikany. Raha ny zava-misy anefa dia mijogany mafy ny tokantrano malagasy ankehitriny vokatry ny tsy fambeazam-pitondrana io. Say milaza fa champion kanefa ny malagasy efa mihinana ny tsy fihinana arabaky teny. Fa fokotany iray manontolo ahitana olona 2 arivo mahery no nanorina trano eo ambony fefoloha eny Ampirika Ambotro Manjaka amin'izao fotoana izao. Fantatry izy ireo fa voarara izany sy asainga noho ny fahasairanana dia zara aza misy tany azo anorenana. Fanentanana moa no tena ataon'ny komuna amin'ny tokony hitandremana indrindra rehefa vampitoana ny fahavaratra tahaka izao. Ravirazafy Mahenina tahirinena. Mora kokoa ny olona mpiavina koa ireo tsy manana toerana anorenana no manangana trano ambony fefoloha. Mora ivelomana satria akaiky ny tanimbary ary azo iompina trondro ety Ambotro Manjaka. Isan-taona no mampafantatra ary midiny eny amin'ireo toerana atahorana ny komuna afa tsy azo anorenana amin'ny fefoloha ary mahavoasa azy. Nijanona ho fampafantarana ihany anefa izany ka izao tonga narivon'izao ireo monina ambony fefoloha. Aoriana kely dia izy ny fepetra ho raisina makasika ny fanorenana tsy ara-dalàna ho ny ben'ny tanàna saingina izao aloha tsy maintsy jerena ny fahasahirana ny isan-tokantrano. Manjaka moa zany entre ny Ikopa sy Sisony dia misy fefoloha anankiroa zany avy any amin'ny avaratra sy avy aty atsimo. Be dia be manorina trano eny amin'ny fefoloha. Ohatra eny amin'ny faritra Aprika mandeha iny zany dia eny amin'ny faritra Ambondrona iny mazana iny Ikotrana manaraka ny Sisony iny mandra-piona ny ery Tsinanandovata avaratra na Arinarivo. Nisan'ny mponina mitombo raha anankiray zany nanorina trano teo amin'ny fefoloha. Rehefa manambady le zanany eo dia manorina trano dia eo ihany izy manorina trano satria ny antony dia zay hoe tsy manana tanin-drazana na manana ihany izy eny zany mamora an'ilay fivelomana hoe mamboly vary izy, makatrondro izy, maniaka izy, mamboly amin'iny baibo iny izy. Fa ao amin'ny akabeazany koa zany amin'izao fotoana izao dia tsy fananany olona tany anaovana trano mihitsy na fahasarotany fanaovana trano na manana tany ary izy aty anivon'ny tanàna dia fahasarotana manao an'ilay trano mihitsy zany mahatonga azy anao trano eny amin'ny fefoloha satria ny antony atao ampetany fotsiny ny fotaka fotsiny volavolaina manodidina ny tanimbary sy manodidina an'iny ony iny
de afaka aminao trano izy ny tafo a atao ny tafo botsaka na atao ny tafo erana zay maniry eny amin'ny fefilo eny a de mahavita trano izy. Tsy eto ambotry manjaka ihany asaiky mahazovana ny fanorenana trano tsy manara-dalàna na tsy araka ny tokony ho izy eto Antananarivo sy ny manodidina. Olana voalohany mampahazovana izany iresaka fananantany. Betsaka no misy lokotany, misy ihany koa ny tany lasan'ny vahiny ka na ny tompony aza miala maina ho an'ny ankamaroany trangany seho. Mandringa ihany koa ny lalàna ny fananantany sy ny drafim-pandaminana ny tanàna ka manahirana ny olona. Tsy voafehy ihany koa ny fifindra-monina dia izao ny vokany samy tandinondoza na ireo monina manodidina sy ambony fefilo na ny tanàna izay dibo-drano isaky ny vao mirotsaka ny orana. Mankalaza ny taonjom-bily volamena amin'ity taona ity ny antoko-pihira amboaram-piderana ao amin'ny FJKM Ambatofotsy Avaradrano synodam-paritany avaratra amin'ity taona ity nosokafana tamin'ity volana aprily ity ny fankalazana ka tafiditra ao anatin'ny iray volan'izy ireo eo anivon'ny fitandremana. Maro ny asa miandry azy ireo amin'ny asa fiderana raha tsy resaka afa-tsy ny amin'ity volana ity fotsiny. Avitra Solonebe Andry Rakotomalala. Manainga ny aingam-panasy manafana ny fotoam-pivavahana anaty fiderana, fisaorana, fifonana ary fangatahana no anjaran-draikitra lehibe sahan'ny antoko-pihira na ny koral anatin'ny fitandremana iray. Nandritra ny 20 taona, maro ny asa fanompoana noentin'ny amboaram-piderana ao amin'ny fitandremana FJKM Ambatofotsy Avaradrano tamin'ireo mpino sy ny mpiarabelona aminy. Raha ny voalaza ny soratra masina dia taonjom-bily ny fahafianoana 20 taona nijoroana izay maneho fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra. Tany amin'ny taona 470 no najoro ity antoko-pihira ity notarihan'ny mpitandrina arabe mananjara Jean Hirson mivady ka mbola mitondra sy maneho ny voninahitr'Andriamanitra hatramin'ny androany. Ny fisian'ny koral ao anatin'ny fitandremana dia maneho ny fahaveloman'ny fiangonana. Ny 2 aprily teo no nisokatra ny taom-pankalazana ka itoy izany mandritra ity taona ity. Tafajoro niaraka tamin'izany ihany koa ireo komity sy voameran'ny fankalazana izay andraikitra manontolo ny fikarakarana amin'ny fankalazana. Isan'izany ny fianianana ho ataon'ireo mpikambana vaovao eo imason'Andriamanitra sy ny olona ny alahady ao aorian'ny Pasika izao. Ny antsa-piderana iarahana amin'ny bodiny 17 aprily ho avy izao ary ny concert musical anehoan'ireo mpikambana sy ny zanaky ny fiangonana ny talentan'izy ireo amin'ny 17 volana aprily. Maresaka iraisampirenena araikitra ny fifandonana tao amin'ny moské Al-Aqsa Israely Omalial anjatony ireo voasambotra raha nitatitra navoaka ny polisy tany an-toerana Israely nefa ao anatin'ny fankalazana tanteraka ny Ramadan amin'izao fotoana izao. Avitra Solonebe Andry Rakotomalala. Nisy fifandonana mahery vaika teo amin'ny mpino silamo sy ny polisy israeliana omaly tao amin'ny moské Al-Aqsa noho ny filazan'ny vondrona olona ho mpanankirotana. Ity moské ity dia iray amin'ireo toeram-pivavahan'ny silamo malaza indrindra-tany ary sokajiana ho toerana fahatelo masina indrindra amin'ny finoana silamo. Manoloan'izany dia niantson'ny Palestina andrefana ny vondrona Gaza mba handefa olona hiaro moské io ka izao nanamafy ny fifandonana izao. Ao anatin'ny fisasan'ny fankalazana ny Ramadan miamafy ny fifandonana eo amin'ny Israel sy Palestina. Fifandirana efa nitrangatra amin'ny fiandohan'ity taona ity raha ny horonan-tsary ny paritaka dia nisy karazana fipoahana tamin'ny toerana 5 tao Israel mialohan'io fifandonana io. Heverina ho trangana fampihororona araka izany ity tranga ity raha ny fanazavana hatrany. Raha ny tatitra dia olona 57 ny voasambotry ny polisy israeliana tao anatin'ny fifandonana. Efa tafiakatra 10 kosa ireo namony ainy hatramin'ny nanomboan'ny fifandonana. Ny fandarana Onamarina, ny fandarana Global News ary ny fandarana Sahila Sao ireo no arainao vetrany aorian'izao fampalalam-bavao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Les aventures de l'Ars perdu. Ny tenako mametraka ny marapitafa toklasy topokavy.